Ampifaliana no androsoana ao tokantranontsika rehetra indray tompoko lasy tompoko vavy amin'ity alarobia alina ity fotoana ifanomezantsika ary inona efa tsy adinonao sy efa andrasanao fatratra dia ny fandarana sahila zao eto amin'ny fahitalavitra MBS arahanao amin'ny onjam-peo arahanao amin'ny tambazotra mazava loatra toy ny mazatra iarahako manolotra amin'ny mpanolotsain'ny tanàna namana ity fandarana ity Clémence Rarinirina. Miaraba Clémence tonga soa atao anaty fandarana indray. Arabaka ihany koa ianao namana Lili Rafarala dia toraka izany arabaina isika rehetra manaraka sy tapaka ny fandarana sahila zao eto amin'ny MBS isaky ny alarobia alina tahaka izao ora iray eo no irahantsika atao anatin'ity fandarana ity omeko anao namana Lili ny fampahafantarana ny mpijery antsika mikasika ny endrikendriky ny fandarana androany. Toy ny fanarahanao ny sahila zao hatramin'izay moa dia izay no mampiavaka andray vahiny sika rehefa avy eo ka vahiny anankiroa no raisitsika Clémence Rarinirina amin'ity alina ity ho raisitsika voalohany iresadresaka amintsika ny fahitany ny raharaham-pirenena ny vahiny voalohany indrindra ireo vaovao izay malaza sy niteraka resabe tato ato. Ny faharoa kosa dia ampahafantatra ny olana sedrain'ny mponina eny amin'ny faritra Anosibe Andrefaneny izay no misy olo tena iresaka amintsika eto anatin'ny tapany faharoa Clémence Rarinirina. Fa mialohan'ny ny andrasantsika ny vahiny voalohany amin'ity alina ity dia tony mazatra isika anaraka fanadihadiana ny fanadihadiana izay entintsika isantarana n'izany fiarahana izany dia ny hafanan'ny fandraisan'ny vahoaka ny Morondava ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana izay no arahantsika izao rehefa avy eo tsika avy hatrany dia andray ny vahiny voalohany. Tena nafana arabaka teny ny fandraisan'ny vahoaka ny Morondava ny filoha Marc Ravalomanana izany diadona teto antoerana ny arivan'ny 20 Novambra mba anatrika ny fankalazana ny faharoapolo taona ny Antoko-Tima. Ohatra amin'izany eto amin'ny commune Mahabo 50 kilometatra alohan'ny idirana any Morondava dia farakitra vahoaka ny andry ny filoha Marc Ravalomanana. Tsy nijanona hatreo fotsiny ny sakana sy ny fandraisana mafana nataon'ireo mponina fa mbola nitohy tao amin'ny commune Anailava, Betsipotika, Sapanana ny Isabelo izany. Samy faly ny rehetra satria manantena ny iverenana ny filoha Marc Ravalomanana eo amin'ny fitondrana avokoa ireo mponina tao Morondava. Jery fasarana sy manjoanareo aty. Dia miaraka amiko aty ny présiden'ny alika alo zavatra tsika aty. Zao, matala aloha zay anareo. Dia tsy maintsy mijanona. Mahita anareo eto. Ka mbola hoavy fotoana tena anaovantsika tsara ny Pirofo mitohaka amin'ny tenda sy azo tsapaitanana fa tena mbola miantehatra mafy ny fiverenana ny filoha Marc Ravalomanana eo amin'ny fitondrana any Madagasikara avokoa ny rehetra indrindra ny vahoaka ny Morondava.
afanampo fifaliana indraindray ranomaso mihitsy aza zay tsy baikona na amboamboarina na omanina melo na mety hoe ialoavana mpanakanto abe mpanotrina fa de tahaka ireny ny sary mitranga rehefa tena hoe ao am-pony ny malagasy ny maharay aman-dreny ny filomarika Ravalomanana ary de nafinaritra nijery an'iny fanadihadiana iny fa izay no hoe landao raisitsika ny vahiny voalohany amin'ity alina ity ary andriamatoa andriamparany lova ny afatarany maro azy kokoa angamba de idoda izay no fampiantsoana eto faly mandray an-doda izy moa de olo-tsotra zay liana amin'ny raharam-pirenena fa indrindra ihany koa ao anatin'ny mondial sika zao de tena anisan'ny mpakafy baolina kitra ihany koa idoda tonga soto anaty fandaharana faly miatrano atao amin'ny fandarana Saila zao marina miarapatsy an'ny mpanolotra mirahavavy de makasitrika sy misaotra tompoko nanasa eny ary fantaniana voalohany avy hatrany raha miasa mafy manaratsy isan'andro reo compte fakopomba amin'ny fitondrana doda fa milaza fa efa tsy tian'ny olona tsony ny filoha teo aloha marika Ravalomanana de ny rahantsika nahita iny ny porofo izay mitohaka amin'ny tenda tao anatin'ny fanadihadiana na rahantsika teo fa de mbola maro ireo vahoaka izay voasariky ity filoha teo aloha ity na resahana teo tsy nisy fampisehoana natao na oeraoera tahaka izay fanao ny eo anivon'ny fitondrana ho anao manokana inona ny mahatonga an'izany raha ny hevitrao Ravalomanana efa tamin'ny 24 no filoha farany nandalo ny tetezamita ny filoham-pirenena anankiray 13 filoha fanoloany ty eto amintsika zao ty ny fahombiazana tamin'ny Ravalomanana tamin'ny fitondrany Ravalomanana tsy adino ny vahoaka izay nahitany Madagasikara fandrosoana farany mbola mipetraka tsara ao an-tsain'ny malagasy ny fandrosoana sy ny tonga de raisiko amin'ny ankapobeny hoe ny zavatra tsara ny eto amin'ny fitondrana Ravalomanana ho amin'ny Madagasikara faharoa tamin'ny fifidianana 13 tsy nilatsaka izy nefa ny nandatsak'olona ny olona nalatsa mbola lany tamin'ny tafiditra voalohany tamin'ny fidinana voalohany tamin'izay fotoana zay ary fananinana ngamba atao hoe hafahafa le fifidianana tamin'ny 13 de izay nanandatsahana azy 13 izy mifaninana tamin'ny filoha ankehitriny izay mbola izy ihany koa mbola tafiditra voalohany tamin'ny fidinana faharoa ary tamin'ny fidinana voalohany ary isanjato vitsy no naresy azy tamin'ny fidinana voalohany izay mbola niteraka resabe moa taona vitsivitsy aty arina ao amin'iny fitemanjany izay rehetra zay nefany raha ataontsika firifiry taona zany zay izy tsy teo amin'ny fitondrana ntsony de 13 taona de azo lasaina manana ny toerana zany Ravalomanana zany sy ny fitondrana ny tarihany zay angamba ny azoko lasaina amin'iny mbola manana ny toerana izy ary mbola hianjany mbola tiam-bahoaka tian'ny malagasy Fanamariana ny 20 taona ny antokotiko Madagasikara moa no natao tany Morondava ka natrehan'ny filoha teo aloha marika Ravalomanana araka ny rahantsika tao anatin'ny sary teo toy ny mahazatra vao mahita ny fitondrana fa mety hahavita hamory olona maro ny antokotiko Madagasikara dia mandeha ny tetika fanakatsakanana sy ny sotasota amin'ny endriny maro tamin'ity indray mandeha ity doda de ny fanetsehana ny olom-panjakana ny olom-boafidy sy ny olom-boatendry ary ny fiara-panjakana tamin'ny fitsenana n'ilay copie-collé any filoham-pirenena lazaina fa mana-talenta no hevitra hitan'ny fitondrana fa de hoe andrebirebena ny sain'ny vahoaka ny Morondava aminao manokana naomby ve zany tsy naomby mehezany olona raha zao ny tena marina tsotra be le izy ary tena amin'ny fototsotra ny tenenako azy raisin'ny olona ho adalana satria copie-collé na le fitondrana tsy fantatra hoe baiko aty amin'ny loha indrindra le fitondrana am'izao fotoana zao hoe mahatonga reo de sady mamenatra olona aloha le izy ny tena marina inona tsy talety zany copie-collé zany hoe zavatra natambatra anankiroa mbo mitovitovy adalana le izy satria ny antony de zao azo lazaina hoe manitsaka lalam-pandrerana ary manimbazimba mamingavinga ankoatran'le fiara-panjakana sy le olombe de olom-bafidy mbola samboady da ny tiako tena ngamba teko hoe
forcena ve ny olona nanaraka an'ireny sa hoe adalaina ve le olona avy any amin'ny faritra amilinany le olona nanaraka ny filora valomanana ny tsena amin'ny filora valomanana rehefa raha natao nisan-jato Ravalomanana tsy nitondra mpanakanto fa ny atan'ny fofeny fitiavana fotsiny nanaraka ny tsena sy ny resaka tamin'ny teny an-dalana ny fanjakana nanetsika nyreto hatramina minisitra ngamany teo olombofity olom-poteny tena mamenatra olona ampiasaina amin'ny copicolo fitaovam-panjakana aza koa nisy an'izany tsy za aloha tsy mbola nahita an'izany tsy ampafiry ary reny no tena marina raha ny adaladry zareo tonga de tsoriko ny resaka fa misy ny anolotra cobra kely anankifolo de rofina daholo koa ny vahoaka rehetrarehetra rehefa jiro anankifolo no atolotra de mitondra pankarta de manao mivoaka daholo ny olombafody olom-botendry asa mety tapakandro ny fotoana lany na olona tokony asa ara arina mizara tsy izy dikanao zany mariky ny fahalemendry zareo zany de foronona daholo ny zahatrehetra amandrebirebena mba ary tsy voatry zao ihany io fitondrana teo aloha nanao an'io miala tsiny fa miverina amin'ny zavatra nisy tsika ao ny sotasota amin'ny tsivalambalana fa firisan-jato ny azony tamin'ny fividana farany tsy ampy sivisan-jato valo isan-jato mahery karaha mbola io nataony zareo tsy mahomby izay izy tsy mahomby ny fihetsika ataony zany ny vahiny tamina radio rahavavy anankiray moa tena komaly de nisy faneho-kevitra ray mahakasika an'izay nanaitra ary izy nianada hoe mahakasika ny resaka copicole iny de nisy nantany tao hoe tohatry ny efa vita le fivorinana atrehan'ny filoham-pirenena tany ivelany maninona ny mbola tsy tonga izy so de apetraka ny avolosy ambotsoroatra hoy izy aloha ty mandrapatonga an'ilay tena izy fa to efa misamboady izy izay le toerana ijeren'ny olona le zavatra mitranga fa de antsika no mitsara isany nambaran'ny filoha teo aloha Ravalomanana marika tamin'ny indiany tany Morondava iny ihany koa dodany hoe aza manaiky fitahana intsony fitaka inona maromarona moa fa tsy farany izay nataon'ny mpitondra tamin'ny vahoaka malagasy zao de ilay fivadiana foana amin'izay teny omena tsy manatanteraka ny teny omena ao anatin'ny fampelezan-kevitra de mafana fo de entin-kafanam-po de milaza amin'ny malagasy mampanantena zavatra be de hoe santionany mondial sika zao de resahana be mihitsy ny hoe tena hanome ny match rehetrarehetra ho jeren'ny malagasy zany ny rahantsika mahita amin'izao fotoana izao ny zava-misy de lalao 7-20 amin'ny 4-20 no arahan'ny malagasy 4 taona tao aorianan'ilay 7-20 sy 20 ny dradradradrana sy ny resahana an'izany ahoana ny fijerinao an'ity zava-misy ity eo aloha ny maha olon-tsotra anao fa indrindra ihany koa amin'ny mampankafy kitranao doda mampalahelo sady le lalao 7-20 nke boja le izy fa tsy nandoavam-bola nefa mahagaga ny resaka ary zareo nisy an'le madama minisitra hoe $1 million izy $1 million izy ny vidiny lalao 4-20 angaha de tsy manana $1 million mipetrapetraka any ambadiky ny coffre kely any ao anatin'ny ilainy vahoaka nge zany mondial zany isaky ny efa taona nge zany vao misy be de be ny olona miandra za mondial zany tsy fantatro hoe le filoham-pirenena amin'ny tena amena daholo amena manontolo ny lalao ny ato miteny fa lalao 7-20 ary milaza raha fa izay ihany ny azo laingy zany misy le new world ny io le senina mandefa io télé io angalan'ny TVM le lalao 7-20 io ihany koa nefa no mizara ho an'ny télé anankiray le blue line tonga de tena mamela lalao 4-20 ka ahoana moa lazaina fa tsy hoe tsy mahazo mividy ny TVM ny firenena anankiray tsy possible zany io mondial io isaky ny efa taona ny olona rehetra de miandra ny mondial io ary ny gasy ty foty ty kitra fa raha teo occasion anankiray zareo nangalana fony vahoaka tsy tratra nitsony satria nandaigny io ara zavatra tsotra kely reny azo lazaina amina rapidino anatao social bahoaka averiko indray mandeha nga de tsy mafantsakana tsy manana $1 million zany fa manomboka mamenatra zany vola kely zany tsy amboatrina 18 milliards
tsy ampafirin'ny vola tokony ahodina am'zay misy foana raha ohatra zay mipetsaka ny teo aloha ny filompirena teo aloha nanomboka tany amin'ny taona 20 angamba nanomboka tena na tsy azo fiainany Jerobola voalohany président Ratsiraka tamin'izany fotoana mbola sary ny zara reny anteny parabolika be reny isaky ny fivondronana tamin'izany ijerevana mondial 90 satria mba nanomboka navidy télé en couleur ny gasy taloha tany an-tran'olona ny jery télé manofa misy ara tena mampanofa toerana kely mihitsy ijereny fianakaviana télé tiako tenena zany tsy vao may antsika ingeny amitra raha tamin'ny taona 10 raha mavita lalo complet misy fotoana atao anelanelo nohatry nisy ny fotoana hoe tsy azo le lalao 700 no ny antony ara-politika aloha raha tamin'ny andron'ny Ratsiraka satria tamin'ny zay lalao nataony tatsina nananianina lefa mondial 86 angamba zay raha tsy diso ako de lalao zay lalao na lefa nitatsina ny tsotsotra hoe malalao isam-bondrona ohatry zao de lalao isaky ny lalao zay nataon'ny firenena ataon'ny dinany Varsovie pacte varsoviana refa reny namanamana resaka politika fa nanomboka tatao taty amin'ny fotoana 10 de nanomboka nalalaka an'izay 94 tany États-Unis fieno ny match ary raha miteny ty tonga de atsofoko ty miteny madame ny ministre hoe ty tsy iodina mihitsy zany ny TVM fa baolina foana anao tsy maninona zany isaky ny efa taona vao misy an'io match tamin'ny 94 zany raha amin'ny enina maraina misy mijery baolina misy mijery club vidéo mijery feno club vidéo any vidéo club reny mijery ny olona satria tsy mbola nanana télé ka tsy rariny zany 700 zany fialana bala tsy mahomby zany hoe de tsy iodina ny TVM io ary ny tena ijerevany olona TVM satria ny olona tsy mijery TVM firy zany tokony nampiakatra zavatra be dia be fa tsy eka resaka vola moa anao de otrany hoe tsitsatsetsatsiatra ihany iresahana hoe rehefa mandeha moa zao ny fandiniana ny teti-bolam-panjakana itya de mivoaka ny taremarika ny amin'ny hoe manodididina ny 300 miliara ariary mahery ny vola natokana ho an'ny fiadidinan'ny repoblika manokana efa misy manao kajikajy ao zany mpanao Facebook hoe de efa mantratra ohatrin'ny isan'andro ny vola kirakirainy eo anevon'izany fiadidinan'ny repoblika zany ho de tena vola be tsy tokony foroana tahaka zany fa de tsy foy le 1 million d'euros izy teo tsy foy le izy omena ny vahoaka malagasy afahan'ny vahoaka malagasy misitraka an'ilay baolina manontolo misitraka an'izany mondial izany fa efa nyresaka ministra ny serasera ihany koa ianao teo dia mifampitohy amin'izay ihany no ny fanontaniana manaraka ny amin'ny hoe niteraka fahatezerana aloha ho an'ireo petit baolina kitra mazava loatra noko maromaro fa ianao petit baolina kitra tsika sy lilisa petit baolina kitra ilay hoe 20 ihany no hita le lalao farafaratsy ny andrandra ny olona hoe mba fialatsinina ataondra matoa ministra ny zavatra misy nefany vao maika latsa resahanao teo le hoe tsy ny voatery ny TVM engagé nandefa n'izany baolina rehetrarehetra any lasa tsisy hijery vao maika latsa sy fanehoan-kevitra miary fandrangitana fizahozahoana nataon'ny ramatoa ministra serasera Ladina Rakotondrazafy nanampitrotraka an'izany tao aorinany ramatoa Rina Rakotomanga ho anao manokana tsy mahafehitsony ny olona miara-miasa aminy ve ny filoham-pirenena matoa miseho ny tranga-toy ireny izay mariana sy tsy pianetona fa tsy voandray mandeha fa efa saika mampiteraka resabe foana ny afitsiko reto vehivavy manodidina ny filoham-pirenena ireto tsy mahafeh tena marina solifatra foana vavany zareo de rapazy very mampatezitra olona reny tsy areny tsy fitenina tompona ndraiky mpanjakana mihitsy reny hoe mandehana ny Qatar rehefa tsy ampy tsy fitenina tompona ndraikitra ambony amin'ny fanjakana reny de ry zareo aloha ataoko amin'ny tomady reo misolifatra foana ny vavany tsy voandroany io hatramin'izay hatramin'ny zareo fitondrana hatramin'izay nahenona feoan'ny zareo de io mantamanta vava teniteny foana matetika de na amin'ny nazahatra ny teny tsy voahevitra aloha de betsaka tsy fiteny reny raha ho ana tana tompona ndraikitra ambony zany ianao ary namambarana gouvernement de tena ny azoko teny angamba tsy mahafehy angambany izy tsy voateny satria tsisy lalana ifampifehezana angamba am'le fitondrana no miteniteny foana ohatran'ireny tsy azo ifampitenena tsy azo ny atao ve no miteny hoe ity zavatra azo lazaina amin'ny fotoana ohatra zao
fa araka le teny teo mandrangitra mihitsy reny ka tena mampatezitra reny ny olona eny aminany eny tena zato chauffeur taxi matetika aloha de ainona zavatra betsaka eny ary isan'ny antony anaka mampatezitra olo eny tompoko mampatezitra olo eny mijorojoro za miandry client mahoana mibaolina tezitra ny olona tsy vavana tompona ndraiky mpanjakany zany tena tokony tsy atao ohatran'izany tsy mety reny fa de tsy fantatro aloha hoe inona no mety aminy fa de zay reny ny teny mandatsa vahoaka zay no malaza azy kokoa angambany mandatsa vahoaka reny ya eo ihany moa le resaka hoe tsy azo manontolo zany le lalao 420 amin'ny 420 fa de 20 fotsiny no arahana fa manampitrotraka ihany koa ny resaka fatapahan-jiro resaka délestage zay hoe ilay 20 kely tokony ho hita de mbola misy ampahany tsy ho hita ihany koa noho ny fatapahan-jiro zany ny zavatra misy am'izao fotoana zao tena mitrotra ny olona satria raisika ohatra ny tany amin'iny faritry Marolambo iny misy andian'olona vitsivitsy izay tonga hatramin'ny hoe fandorana ny jirama raha jerentsika doda de hoe tena tsy mety vaovao mihitsy ny olona ny délestage tsy mahomby ny fanaovany ministry ny angovany lay atao hoe tombanezaka natao teo anivondreo tompona andraikitra ao amin'ny jirama ny tale jeneraly tsy tapopoka ny mpiasan'ny jirama etsy andany manambana ny amin'ny hoe hitokony izy ireo noho ny fitsabahan'ny ministera sy ny ministra amin'ny asan'ny jirama ka de mitaky ny fametram-pialany ity farany hita fa tena tsy mety vaovahan'ny fanjakana hatreto ny olona ny délestage sy ny jirama amin'ny ankapobeny inona no antony raha ny hevitra ao manokana délestage tamin'ny faraparan'ny fitondrandra valomanana nonoka nisy ny fahafantarako an'izany raha valomanana zany aingana be raha hitady vahaolana fa indrisy ny olana tompoko de ny fanonganam-panjakana na tonga an'le izy tena ampatsorana tonga ny rehefa tonga ny de nisy fotoana moa tamin'ny herinandro ny mijery ny resaka nataon'ny filoha teo aloha Rajonary mampianana tany an-dafy ohatrany nanan'izay teo nanomboka 12 izy soloana ny piasan'ny jirama soloana ny anao fironona daholy araka ny fomba fiteniko azy ny tenenako azy fironona daholy misy piesy maty ato misy azao piesy tokony ahatsy 70 taona de 5 taona de kofina angalana vola amin'anina nefa ozy izy resaka andra valomanana zany tsy mividy zavatra ratsy tamin'ny zavatra rehetra ataony manan-javatra tsara zany na ho an'ny firenena na ho an'ny orinasa manokana tsy zavatra maritra zany no nataony fa tonga tato ny sotasota madinga raha araky ny fandraisako ny fitenin'ny président Rajonary mampianana mba hangalana vola ny simba ny contrat isan-karazany tamin'ny kinamanamana tao amin'ny jirama manampitrotraka satria misy ny hoe groupe n'olon-tsotra ny atsatsofika ny aritra ny kinamanamana betsaka miodina betsaka ange zany milaza zany ny filazam-baovao ny Facebook gazety tsotra ny vaovao-mbava normal raha mitambatra le olana de tenenina foana hoe ohatra zao hoe tondra hoe 7 volana aloha tany voalohany de tapaka satria tsy hitany zareo vahaolana ny elizy de zao ndray lasa 7 volana lasa 2022 2028 lasa eny taona reo vao tapitra ny délestage tsy zavatra andrasana zany ina délestage eny taona zany inona ny ainana am'zany tsy fahatrana lalina ny am'izao raha problème fa be de be manan-javatra potika mandeha ny télé de potika raha fijeriko ale izy miady atrano zareo satria samy tsy mahavaolana no mbola mitady akatoerana aloha ataonay ty rehefa tsy be da be ny olona tao nanomboka teo misy raha ministra tamin'ny androny teo aloha ministry ny angovo lasa mivadika directeur tale général ny jirama sa tamin'ity fitondranty tsy tadidiko de aveo mifampitrerona masin'olona trero filoha-pirenena masin'olona de hoe mitadava vahaolana de aveo ohatra nasorona de soloana an'ity par intérim mpisolo toeran'ity de io de miodikodina eo foana io zany cercle vicieux ka za aloha ty ivelany tsy de hitako hoe inona moa zany ny vahaolana tokony omeko fa mila fanovana fotony jirama hoe raha iza fa raha mbola ohatra zao io tsisy vahaolana zany io foana miodikodina eo olana miodina io satria efa mitambatra loatra izy sanatrindresa ohatra ny lagaly
ny eto sitrana lasa dritra de mitoy fa mila fanovoany fotony betsaka ny zavatra ovainao zany ny tena marina. Nisy fotoana moa ko satria moa zay amin'ny mampikambana ao nivon'ny syndicat solidarité syndicale de Madagascar nanatrika ny fampafantarana tamin'ny mpano gazety zay nataony ny syndicat ny Jirama de tena zay teneninao zay mihitsy nolazain'ireo mpiasan'ny Jirama hoe misy resaka tombontsoa ato izy zany hoe le volonté politique raha zay na azo ilazana anazy tena hoe anana finiavana anarina an'le Jirama mihitsy tsy misy fa akijerijery namanamana misy mijery sy miaro intérêt na tombontsoa zany ao anatin'io Jirama io de zao tsara ny tenen'le mpiasan'ny Jirama manjana avy any amin'ny faritra moa izy de hozy izy na i Sokraty aza hozy izy avera apetraka eto hitantara an'io Jirama tsy tafavoaka tsony io satria tena efa lalina loatra ilay olany Jirama. Fa za aloha tsy za zany tsy momba an'le mandoro kosa aloha efa tsy manana tsony tsika tsy efa tena tsy pozipozy kely eny za zany le mandoro aloha voalohany indrindra le mandoro rehefa reo sisa fananatsika efa konakotra reo nefa zavatra efa tamin'ny 1975 izy tamin'ny andro latsiraka taloha reo de tsy manisy fanovana firy fa de reo fandraisana fanapahan-kevitra koa aloha tena olana le roatra le tany Marlama zany efa nisy ange tao efa nisy satria efa ela be le délestage efa ela be fa tsy mety tonga tambany hoe nainoka zany efa ela angamba efa mambolana hoe fa misy ho Marlama kosa aloha le groupe fa hoe ratsy ny lalany de lasa excuse de nitrotra le vahoaka tsy ohatra tsy voatany Marlama regny fa tany atala koa fa nisy oatra ny akantoro tany Université koa ny fa nisy fa tsy diso tany atalany tadidiko de i Marlama le olana jiaby kosa aloha tena tsy raizany le fananana arangao tsy mbaina tsony efa alao tsika fampitaiza am'izay aloha fampiteny de alao mitokony reo am'teny no misy ny tsy mety fa le mandoro sy manimba tsy mety tsony tsy mety amintsika tsony tsika fa tsy manana mbola potehana ndray ve kikely manana miliara nge vidiny reny indrindra fa io délestage io zay hitantsika moa zany manerana Madagasikara de samy mitaraina mikasika an'izy io isan'ny fototra ihany koa doda mitarika ny resaka tsy fandriam-pahalemana io tsy fandriam-pahalemana io de me mitombo manerana nosy io ao teo eo ohatra ny resaka famonoan'olona feno abibiana izay nitranga tato anatin'ny volana vitsivitsy zay hatramin'izao tsika miteny zao de mbola misesy ny fahitana faty olona tsy misy loha tsy misy tova etsy andaniny de mivoaka ny antotanisa ankehitriny fa anarivony ireo maty vokatry ny fiparitahan'ny fitaovam-piadiana ahoana kosa indray ny hevitrao doda momba ity tsy fandriam-pahalemana izay miseho lany manerana ny Madagasikara ity fahatrana lalina ve sa volena ve sa politika manahirana voalohany indrindra aloha miainga tamin'ity le tatitry ministry ny gendarme ty secrétaire amin'ny gendarmerie 20 tao anatin'ny 2016-2022 taona ray 527 andro de raha tao zany nikazy tao anatin'izay 5 taona zay de mameo 2 isan'andro eo zany olona matin'ny basy fotsiny io mitenenina to mazava tsara hoe basy sy nialatra ny to ny asanjula sy nialatromby isa officiel tany gendarme fotsiny fa zay tsita manahirany io any amin'ny sisiny tsisy asa vokatry ny olana rehetrarehetra topoka vokatry ny fahatran'le firenena any amin'ny sisiny tsy misy asa io resaka alatromby io no tena misy miteny za tena misy fotoana tafaresaka tamina olona anankiray zay nanofanahy izy io mpivarotra io izy ny asany manao anao tsara tsy manao anao tsara izy ty izy ny asa ianao manambola eo an-tanàna izy izy ahoana ny ataonao izy izy tovolahy kely eo an-tanànao izy izy de zay ina ny ataonao rehefa lehibe angalatromby marina hoe ny alatromby taloha resaka fomban-drazana kolotsaina fa zao le izy tena fa lasa resaka alatra avoleta faran'izay enjana indrindra satria raha ny mivery zany nge manahirana be gasy tsy mivarotromby nefa le izy io mamio izy lasa io matin'ny alatromby izy 2 latsaka kely tao anatin'ny fotoana vitsivitsy de le izy lasa misy mamorona mivarotra basy sady le baso izy ato
teneniny io basy avo lenta deuxième catégorie tsy basibasy tsony fa efa tena fitaovam-piadiana mahery vaika ny antony io voalohany indrindra aloha de tsisy le asany amin'ny sisiny de hitan'ny zareo koa le ito moa le manodidina eo am'le inona ny tenenako azy le tontolo manodidina mihitsy zany tsy mivoatra le faritra tsy zavatra atao any manao inona arany na mangala trombo na mialatsiny lasa mihirahira kely eny de na tsisy akoatr'izay na miakatra de Tananarivo miasa manao batalazy na manao daly na lasa mpangalatra eo ihany ny asa misy any amin'ny sisiny na ianao mba mangala trombo zay na mihirahira kely eny na tsy manao ninina de zay lasa mangalatra sisa inarina atao tsy maintsy mihinan-kanina ao koa moa ny manararoatra an'izay rehetrarehetra zay misy an'le gros bonnet col blanc ozy zay dalim-boly latabatra mahita tombony am'le fahorin'ny sasany zay ny tena olan'le firenena manitra misy olombitsy mahazo tombotsoa amin'io de reo no manafatra n'ity io teny arme illégal ozy izy segy de io no entina mamono io normal be le izy io de lasa mivoatra be le mialatsiny industrie ny zavatratsy ny asa ratsy de tsisy dikany ny olona alatra maso alatra tova alatra mbola tao mivarira 900 sorareo de efa nitenenao hoe fomba avany Afrika atsinana tantany izy io de par rapport taty am'izay tete Malawi Tanzanie sy ny tariny de manontena ho azony gasy ty zavatra ty de anahirana ikonono io mantsy le tsampitsampy koa le fampianarana ny tena mampalahelo io zao vina tena tsy hitandrainy ilo nisy olona tsy hita maso olona hitanao maso 3 any aminy mana mampatahotra be nge zany io le fomba ratsy mandova fomba ratsy ao antsika avy any am'izay olona rehetrarehetra avany de io mavoatsika io fa miresaka mbola nonga ianao fa miresaka fiparitahan'ny fitaovam-piadiana sy ny fitombon'ny vonon'olona isika teo ianao teo nanao fanehoan-kevitra miaraka amin'ny antotanisa de manamafy atony izahay satria efa nandalo teto moa i Doris vadiny malama de niteny izahay raha vavy teto hoe zay de tena miray fo miombo tanteraka amin'ny mahery lanto manandafy fa ndrehetra ny anaty Facebook aloha zao de tena hoe manome rariny an'ilay hoe rariny mahery lanto manandafy tamin'ny fotoanandro ndrany sitona lakolosy ny amin'ny fisiny izany hoe tambajotra misy izay everina ho isan'ny tomponantoka amin'ity resaka hoe fanaparitahana basy fanaovana trafikana basy ity ary iza moa vomafy ao anatin'izany fa de vahoaka malagasy any ao anatin'izany ka de eto moa zany zay miravavy de manamafy ato raha fandarana sailasy zao fa hoe tsy rariny raha toka ny famoahana vaovao zay everina fa ho fiarovana ny vahoaka malagasy praitanyrazana no nahatongavana mitranga misy am'izao fotoana zao de ny fampidirana ponjavonjo maika any mahery lanto manandafy fa melohan'ny anoizanao toizako kely fotsiny hoe am'izao tsika amin'ny teny zao vaovao androany ihany koa na manalilira faralahy de nampanatsona iny anivon'ny police économique indray Ramatora Fitsoana Ketakandrina izay isan'ny tompon'andraikitra eo anivon'ny Transparency International rantsana eto Madagasikara moa zany no ninona fa de noho ny fampahafantarana ho fantabahoaka ihany koa ny amin'ny ahany amin'ny fisina kolikoly eo anivon'ny resaka mahakasika moa zany an'le groupement des exportateurs de litchi arakiny fampahafantarana zay na raha antsika teo iny de zay indray zany anaovana fanadiadiana an'ity vehivavy isan'ny tompon'andraikitra isan'ny toteny isan'ny mampafantatra ny vaovao misy eto Madagasikara mirantsana ny ivelany rehetrarehetra fa de tsisy afabela mihitsy amin'ity resaka fampetsona eny anivon'ny polisy ity fa de zay lamana lilira faralahy moa de efa zatra aza atao hoe rôde aza atao anzelo fa tsy pidiny amin'ity zavatra izay mahazo ity mampalahelo le zavatra misy fa de zany no iainana ao anatin'izao fitondrana izao namana doda io zao malama zany ny teny voalohany 5 volana zay 2 volana teo efa 10 andro izy zao tamin'ny farany teo efa ho ananika ny 10 andro zao zany ananika ny 2 volana mbola tsy niainga foana ny fitsarana mbola tsisy toyany mbola tsisy toyany fitoriana zay napetrany momba le vazaha ihany koa io tsotra be io
tompona ndraiky fanjakana ambony ty namoaka an'le izy fandray zavatra fandray ny tenen'ny malamy mahery lanto manandafy io misy seky ny zandarame ry miteny fa misy ny ity tao ny fivarotam-basa tsokosoky eto Madagasikara namon'olona 2 arivo latsaka kely io chiffre officiel izy satria tompona ndraiky gouvernement tena tsy hitako zay tsy amoahana ny malama iarahana miasa izy miteny zay mampisintona lakolosy azy marina izy zany tsy haiko apahany ambony fa tsy teny apahany filisan-jato no zava-marina satria mbola misy ny tsy hitako zay avoay malama avoay mahelanto manandafy izy iarahana miasa problème ny ngarim-piny tena zavatra anankiray nareo moa tena atsona polisy zakany io olany ty fitondrany ty io olany ty fitondrany ty zareo fa ny fotoana nanohatra dotrany tsy zampanaraka an'zareo ta misy mpanohatra reny firy taona reny 2011 2013 taminy fitondrany jonaripasy zao nanohatra fa tena ohatrany tsy nahita kosa hoe nampidirina potsy tsy napiditra amin'ny efatra zareo mahery vava misolifabavy aloha solifatra ny vavan'ireo mibetsaka fa zareo no nahazo fitondrana de tsatsenana ny vavan'ny olona tsy teny tsy mety zany lasa tsy mahazaka fitondrana zany tsy mahazaka demokrasia tsy mahazaka de tsindriky farany aloha malamy ivoaka de rao miasa izy zay mampisintona lakolosy azy ava be dia be no ny teny io izy io voamarina ny zavatra navoakany tao tambadikina télé ozy izy de io navoakany zavatra be dia be ozy izy ny any rao miasa le olona fa zakadraina matoa izy miteny manana porofo milazam-bato io zao isan'ny porofo anankiray zao io resaka officiel io tompona mety gouvernement ary isan'ny numéro 1 fitondrona filaminana no tena aniko tsy hitako zay olana am'zany avoay malaky izy na rapitso na rariva ihany ary ny mampiritritra ao anatin'le izy fotsiny moa izy mianadadiny hoe anisan'ny zo fototra ho an'ny olona ihany koa zany droit à l'information izany eo zany mampalasa saina hoe izay rehetra mandray an'izay andraikitra zay mampahafantatra ny tena zava-misy marina en toute objectivité tena hoe mahitsy hoe zao ny zavatra misy de lasa reny olona reny no hoe vahaolana ve hoe avy de tapenao aingana ny vavany tsy hiteny zany hatrany amin'ny hoe MBS tsy tafiditra ao anatin'ny TV satellite sy ny sisa anke de mazava be hoe manahirana ve raha fantatra ny olona ny marina tsy fanabadona ve zany zavatra izany de nafinaritra be anaty amin'ny fivahiniana Andramatoa Doris Rakoto Samuel teto no izy hoe everina ozy izy hoe fanakombonam-bava ny fampidirana ny malama amponja fa ny mifanohatra amin'izay vao maika tsy mangina izy ary manaraka tsara mihitsy ny pejiny sy ny comptiny izay mirahavavy fa de tena saika isan'andro de misy hoe afatra avy amin'ny malama zany hoe vao maika miteny kokoa aza ny fanidina azy tany tiako lazaina de zao hoe ohatran'ny rano mangotraka foana hoa io ohatran'ny ronono mangotraka tsy tiako loatra le teny-rano mangotraka no ny antony manokana efa fantatrareo de nanaoko boninao tahaka n'iny nareo rehefa tena tafa ohatra lay hafanana lay température tsy maintsy hipoaka le sarim-bolany fa de eto moa tsika hiaraka hita azy manamafy izay mirahavavy ny antso nataony doda teo ny amin'ny hoe tokony hamoahana ny malama satria ny zavatra izay hanenjehana azy sy hanakatonana azy ihany zao ka ny tompona ndraikitra ambon'ny fanjakana mihitsy no efa manamarina ny fisiany zany zavatra zany de zay ny amin'iny fa ndao ilozantsika kely zay resaka zay doda fa hiditra kely amin'ny resaka mafana be amin'izao fotoana zao tsika de ny resaka tanàna Antananarivo mpanolo-tsaina moa ny miaraka aminao eto de aza omena tsiny zay raha liana be ny amin'le tanàna Antananarivo horesantsika voalohany aloha ny fahalotony tanàna sy ny fahasimbany lalana zay hitanao mino fa mahita an'izany ianao iainanao isan'andro ianao raha teo mpamily fiarakaretsaka na ataoko hoe taxi ohatra nefa tsy mahay teny gasy tsara tsony koa ny malagasy amin'izao fotoana zao inona no hitanao hoe vokatra zany na hoe fiatraikany ratsy eo amin'ny fanatanteranao ny asanao andavanandro tompo maso telo aloha tamin'ny lalako nankaty maimbo anosy be maimbo masisy tena efa ray volana sy tapany teo amin'ny fofony io tsy andro tsy alina ho avy ny fahavaratra io vao mahenjaka ato ambadika ato ny baraoan'ny fivondronana sarahan'ny pavea fako tena efa ato ny fivondrona sarana paveny manelanelana paveny manelanelana ny akaikeo ringa tsy voaroaka ny tiako tenenina nandeha avy tato indray ato ohatra ny anarina fako indray zao le ato amin'ny le terrain vaky ato de inona ny dikan'izany
ianao milaza fa tompony raiky voalohany fitondrana amin'ny tanàna ny Tananarivo nefa manodidina ny Brahoesany eto Anosy-Patrana ange feno fako e. Anosy-Patrana, Anosy-Zato, Anosy Maloto, rehefa misy Anosy Maloto daholo io tsy haiko firy ny elanelan'ny arabe eo eo fivondrona bureau-ny tsy hitako de tsaiky analaiko sary moa izy teo andraso rehefa mivoaka eo fako be gamany mariny raha zakana camion anankidimy de ahoana mitenenana fa mandroso ny tanàna am'zany io hita maso eo maso olana lavaka lalana eria eo amin'ny 250 mètres mialan'ny lapan'ny tanàna ivadika andeha ho any firaisana voalohany misy lavaka miala taonao firy tomaty io dovina teo saiky aniteraka accident io satria niala fahita io sady mandoto tanàna io no mitera-doza ho an'ny mpampiasa ny rano maloto tsy haiko hoe tsy mahomby ry zareo tsy mahomby ny hita izy teo moa ahoana moa nilazany moa mandroso ny tanàna angamba ny Tananarivo tsy manana na de jiro maro loko telo soratra ary fety tricolore marika mahatanàn-dehibe zany marika ho an'ny fifamoivoizany zany zara fa misy ny marika ahafantarana ny Tananarivo hoe tanàn-dehibe am'izao tsy fantatro tsy misy akory ary ane tsisy tsy manana ny zavatra tsotra indrindra tokony atanan-dehibe areny vohatra na Tananarivo tsisy ka tsy fantatro hoe ampandroso ahoana moa zany fa de io aloha izy io nitovy tamin'ny Tananarivo za mipetraka teto anteraka 520 taona mitondra taxi eto hatram'izao fa miala tsiny ma tonga de sahako miteny fa tam'ty nitondrany zareo volomboasary tiako tena alako tsiny tsy nety teo i Meralalao Ravalomanana tamin'ny androny nataony zareo mangamanga antsozay koa zany tsy nahavitan'ny fampandrosoana fa ny am'izao aloha tena tsy fantatro tia fitondrana zanaky ny fitondrana any eo tena tokony androso tsy fantatro fa de tsy haiko hoe inona moa zany tsy fahaizana ve sa tsy fahombiazana fotsiny tsotro zao tsy manam-bola sa tsy fantatro sa misy tombontsoa manokana koa de enjehana daholo zay tsy mety rehetrarehetra de hatramin'ny taxi kely tsy manenina ty de misy ny resaka rancune moa de hita fa mototsona to mpitatitra re io ara nge tsy eken'ny assurance hatram'izao tsy ekeny zavatra tsisy numéro tsisy ninina tsy feno entina miasa eto tanàna sa va entin'ny any ozy vao may atsofoka indray le problème ny eto vovany eo atsofoka ihany le ny eo tsy lavo de atsoy koa raha ny labe tokony izy opportunité be ho andro zareo Antananarivo mantsy hatram'izay nalaza hoe tanàna mpanohatra fa zao kosa angamba nefa raha dira zavatra tsy vita ohatr'izay kosa nga tsy vita tsony lavaka ny erany tanàna ny loto lavaka loto miakatra ianao makeny amin'ny mausolée raha vao mafavaratra de fa tsy fantatro tsony angamba lasa risy izy fa ny ila miakatra iny manapaka train avany tompoka raha midina mitotona ny tôbila potika atsaka viro 67 hectares izy tao Sorano tsara lalàna ty petite vitesse ny rano am'izany vo avy kely fefakadiny fotsiny manasa dranjo iny atamena mahazo devan'ny magrosy ny silisy iny amin'ny tariny iny tsy tafavoaka zany hoe de tsy ahitana olana ianao eo ampotony de zareo no mitondra zao de fa firy taona zay izy ny teo efatra de zavatra telo taona mahery ka ny zavatra nahitana zavatra anankiray hoe telo taona zany tokony raha tena mitondra ianao ao anatin'ny propagande aloha de fantatra hoe tia ny problème tia ny priorité tsy maintsy ataoko isan'andro ty asako ty ataoko zay atsarany ty fa telo taona sy tapany efa tsy mahomby ange zany fa tsy mahomby tsony zany zay le izy zay ny fahitako azy aloha amin'ny akabeany fa isan'ny olana ihany koa iraisan'ny voakana Antananarivo manontolo am'izao to ty resaka etratrano ity ianao moa isan'ny actif be na tena hoe mpikirakira ny tabajotra serasera inoko maromarona fa hitanao fimenomeno mamponina na aminao am'le misetra raha to fitaterana ihany ko inoko maromarina ihany ko fa de menimenina tsisy tsy menimenina amponina Antananarivo am'ty resaka fiakaran'ny etratrano ity zay midangana zay tsy izy ahoana ny fahitanao an'izany ary miresaka le resaky ny olona moa eto de mba inona daholo mba mety fanehoan-kevitra renao resahan'ny mponina mikasika an'ity resaka etratrano ity
raha tsy diso tadika de fanoroany tamin'ity izy ino natsofoko zao fa nanandrana izy tamin'ny heritaona de nisy mitoerany vahoaka de verenana tsofoka sady vao mainy mafimafy etratrano manodidina nenay zao a tamin'ny heritaona 7 arivo telo alina de tafakatra lasotety enalina sefatretra fa tamin'ity aloha mbola tsy tonga zay aloha de tsorona fandroana izy io natsofoko ohatry zareo de mijerany anaty Facebook indray no trano-kely tsy haiko trano hazo kely iny andoavana sivy alina de ny an'ny sasany misy 5,000 tapitrisa de io avaiza ny kajiny ingany zareo de eo amty zareo moa miteny hoe misy fanenana etra de tonga milatsaka hatramin'ny 40 nalatsaka 40% igny 15 millions mbola tsisy zany aiza koa ny tany fa le kajiny ingany zareo no manahirana de zareo moa miteny hoe misy diso ny kajy de roa taona tsetsy hoe diso foana iza nino an'izany fa mety tena tsy haiko tsy manambola sa tsy tonga ve ny subvention tany amin'ny fitorana foibe sa ahoana sa nahazo subvention izy tamin'ny reny anamboarana tsena sy sisy reny ka anamboarana zaridaina sy ny sisy de fa mitsamo fe vola sa inona ny antony ahoana koa ny zavatra telotelo ala ve de ho lasa efatretsy iza nanaiky an'izany 1000% iamy arivo isan-jatony aiza nanana ny olona an'izany fa le kajy mivoahany zareo mihitsy zany hoe ahoana tena tsy haiko hoe kajy tany an-danitra sa ahoana fa tena tsy mety de lazaina fa diso de mahazo fanenana le izy de io ohatra ny ihany de fa tamin'ny heritaona hoe nasisika zareo voalohany de be da be ny nanohatra an'izy ary ny olona tezitra amin'io tena marina ary misy ny tena mangovotra tena ilo tapaka lalan-draha kely ia vola miditra amin'ny olona hoe tsy haiko inona 66% ny olona Tananarivo manofatrany de ohatran'izay le kajy tsy de ananako le izy to le taremarika tena izy hoe ny olo hoe 900 ny olona Tananarivo tompotrano mampanofatrano zany de tsy haiko hoe aiza nahazahoandry zareo le ty ofa le fourchette zareo zany tsy haiko ahoana no hoe atreto aka atreto de ahoana mamoaka 15 millions de ahoana mamoaka 2 millions farany ambany amin'ny 1 million tranquille ohatran'ny ty ihany ty de anle andoavana an'le 500 000 mamotika zareo ngamba tsy mpitadana fa mpamotika mandrava aiza nandoavana an'izany tsy anana an'izany mihitsy na izy de toherin'ny olona izy tezitra ny olona manohatra n'izy manohatra ny olona doda fa izay mpanolotsaina ny tanàna ihany kosa nefa naizana zany tsy mitazatazapona na manalira faralahy misy ny efa eritreritrintsika avelako ianao ny anazava hoe inona marina le zavatra tieritrerititsika ho atao ao anatin'izao famahana ny ty olana minjady ambonina Tananarivo ity fa de tena hoe tsy mipetrapetra-potsiny izay mpanolotsaina moa izay koa ny antom-pisinay ao anatin'izany filangevitra munisipaly izany fa de hiteo aloha hoe hiheny ve izahay sa tsy hiheny zay indrindra raha ny marina mantsy misy ny lalàna farany kely indrindra zay tokony arahana amin'ny fikajinany zay ho fototry nylay tahan'io etratrano io zany dia nyraisinay moa zany reo code général des impôts jerevana ny amin'ny hoe inona sina ny rafitra sy ny dingana tokony arahana ka ho anay mpanolotsaina manokana de te hanambary reto zay miravavy moa zany miaraka amin'ireo miaraka aminay ny avy eo anivontiako Madagasikara de tena mibokevitra daholo zahay ao anatin'ity hevitra ity de ny hoe voarainay ary tena renay ny fitarainanareo ary amampanolotsainanay zay napetraka reo tamin'ny toerana ka mahatsiaro hoe tena tokony hanao zavatra manoloana an'izao de nanapa-kevitra izahay iazira hanao zavatra fa tsy hipetraka fotsiny ka ny voalohany de misy Clémence Ranirina ilay antso fanairana na lettre d'interpellation zay ho alefanay ho an'Andriamatoa ben'ny tanàna angatahana amin'ny ampitsaharana aloha izao fitakiana etra amin'ny papana sy midangana be zao ato mihitsy aloha satria tsy nanaraka ny dingana rehetra tokony arahany io ary efa fantatra fa mampikaikaika ny vahoaka ho alefanay mpanolotsaina izay taratasy izay fa etsy andanin'izay de zao zonay mpanolotsaina rehefa ampy 720 izahay ny mangataka hanaovana fivoriana tsy ara-potoana andiniana fotsiny an'io zavatra io tsy verina tsony any amin'le hoe ndiniana sa tsy fanjavatra misy de zao tsy manaraka n'ilay rafitra sy fenitra tokony arahana izy ary indrindra mampitaraina ny
vahoaka maninona moa rehefa tiana olona ninona ohatra ny taxi moto natao amboletra mihitsy namerenana azy indre mandeha indroa intelo misy any namana toavina rahalambo mahay zao tsy lany lay taxi moto tamin'ny voalohany dia tena nanana finiavana mihitsy izy nangataka ny amerenana azy fandroany afaka manaraka anay koa no andre matotoavina rahalambo mahay ndotsika araka angataka an'ity satria tsy zaka ny mponina Antananarivo le izy zay mirahavavy manokana miaraka amin'ny mpanolosainy atokotiko Madagasikara dia efa mazava ny anay angataka ny session extraordinaire izaka dia miankina aminareo mpanolotsaina rehetra na inona loko politika misy anareo sy antokona n'olotra anareo dia hoy aho hoe fiainan'ny mponina Antananarivo ty enjeu ty aleo tsy jerena zany fa tena zay asoa ny mponina ny jerena andao tsika isisika hoe iverenana diniana sy anaovana fivirena tsy ara-potoana io dia hipetraka sy hiparitaka any am-panolotsaina namana io taratasy fangatahana fivirena tsara potony satria mila nsonianay valomborapolo farafahakelany mihoatra moa zany dia tsara be raha mihoatra afana mangataka an'izay fivirena tsara potony zay Clémence Rarinirina raha sanatria efa mandeha reo dingana rehetra reo mandeha ny antso fanairana ho an'ny be ny tanàna mandeha ny fangatahana fivirena tsara potona zay marina fa ny filohan'ny filan-kevitra no tokony hamaly an'izany sy andraikitra azy na tsia dia raha toka mbola antso anefitra ihany izany zavatra ataona izany dia tapa-kevitra izahay izany fa ny herinandro ambony rehefa tsy misy toy andreo rehetra ireo dia tsy maintsy hitondra ny raharaha eny amin'ny ambaratonga mpitsarana mahefa afaka andray an-tanan'izany raharaha izany izay no amitianako azy Clémence Rarinirina dia araka ny resahantsika teo moa namana lera farelao dia antenaina fa iheno isika ao anatin'izany fa efa ny fotoana ihany moa tafaresaka tamin'ireo mpanolotsaina namana maro raha fa mety tsy mitovy ny hevitra fa inoko marimarina fa miara-miombon-kevitra ny rehetra na volomboasary izy na avy amin'ny loko hafa ny amin'ny hoe tena mahakasika ny Antananarivo ity ary tena mijalo amin'ny mponina Antananarivo ary tena tsy mifidy loko ilay fampiakarana tsy hoe rehefa volomboasary ianao dia tsy niakatra ny etranao fa niakatra daholo tsy nisy safidy loko tao anatin'izay ka inoko marimarina fa izao zavatra resantsika tao anatin'ny fandarana izao dia tsy rano atoraka eny amin'ny damosiny Gana sy ny gisa fotsiny fa mba tena enony ireo mpanolotsaina namana ireo ka rehefa ho avy ny ampelantanana zany taratasy izany fanangona tsonia dia mba ho avy anao sonia mba indray mandeha angambany farafaratsiny aloha anatin'izao mondana izao mba hoe nisy fiaraha-mientana mpanolotsaina rehetra nitovizana hevitra momba ny dihitra Antananarivo fa tsy ho an'ny atoko politika zay indrindra fa tena ho an'ny tombontsoana Antananarivo zay indrindra ia fa miresaka zay hitra hatramin'izay moa dia fanamariako kely fotsiny satria fa mandeha dia mandeha ihany ny fotoana nisy ramatoa zay tafaresaka tamiko reny mpianakaviana tamin'ny maraina dia hoe tsy eo amin'ilay vola alaina fotsiny ozy izy fa eo amin'ilay famaritana ilay kajikajy mihitsy zany hoe manana trano ao izy izy hevitra roa dia misy fianakaviana samihafa mipetraka amin'ireo trano ireo dia namoahany izy ireo taratasy ketra ilay hevitra ray ary namoahany izy ireo taratasy ketra hafa ilay hevitra ray zany zavatra zany tena tsy lotsika mihitsy satria ny hetra zany dia tokony tompotrano mandoa azy ary tokony adresy no iangana amin'ny fitakiana ny hetra ka zany koa zao dia zany zao tena tafiditra ao anatin'ilay adosoana ka rehefa tonga zany ilay fotoana mba tsy ho ilay taha fotsiny no ahitsy fa zany adosoana zany koa mila rectifiena mila foanana moa zany ny tena mariny satria misy an'izay zany nomenomenomany olona tamiko vao tamin'ny maraina mihitsy amikasika an'izay zay angamba no resadresaka sika teto doda fa dia fisaorana be dehibe mitafitafy no omena ianao nafinaritra be ny fiarahana satria be dehibe ihany koa ny fanehoan-kevitra izay nentinao tao tanaty fandarana marina fa efa mandeha dia mandeha fotoana miakoray minitra angambany ianao sady hitondrana ny veloma no hitondrana ny teny entina maranana n'izao resadresaka sika zao voalohany indrindra makasitraka tamin'ny fanasana mahafinaritra fandarana satria afaka miresaka mahitsy tsisy mivilavila ny atonga iny akasitrahana voalohany faharoa baolina mbola manam-potoana angambany ny fitondrana aleo alefaso le baolina alefaso le 64 match 1 million d'euros zany raha misy zany manana zany raha fitondrana tena ny président Rajoela alefaso le baolina reo ka tsy tia baolina zareo mpikambana sy ny gouvernement monsieur le ministre ny sport alefaso ny baolina fa ianao sportif tsy folo isan-jato migasy raha ngamba tia baolina isaky ny efa taona nge voaveriny zay ngamba no tena mahandro mavy dia avoay malama fa milaza marina le namana dia tatany tsara le Antananarivo ngiapedidy zamantsaka zao fiadidina ny tanàna dia zay ny amin'ny filazako ny betseo be tafa ngiapedidy tanàna hoe tsara le tanàna
diovany tanàna tompoko amboariny lalana favavaratra manimba tomobile midalina saromy fa betsaka ny mandeha tongotra amin'ny ariva apreto ny éclairage public tompoko apreto ny jiro eny amin'ny arabe fa sanatiavana nge teo andrefana ambojanary nge ndre mandeha miala tsy mangalatra fotoana kely maty leranga netany rano de latsaka tanina dalina tantaran'izy zany tompoko efa angamba ny firy volana mpandraoka dalina ny tampafatany efa potika de natao ny constat de olona ny injera taona dalina io netany rano satria avy ny orana netany rika be de be ny mody arivo satria sarotra amin'ny fidina am'izao ho an'ny fandriampahalemana preto ny jiro saroa ny dalina de andehanan'ny olona mody milamina makasitraka tompoko tena Andriamanitra de rahasoan'ny mpanolotsaina sy ny mpanolotra amin'ny sifeny ny afatra mankasitraka doda inona fa tsy ho farany amin'ny vahinananao tanaty fandaharana izay izay ihany koa no hirosotsika amin'ny vahiny faharosady farany entsika maraparana ny fandaharana ihany koa amin'ity alina ity. Fa hijanona amin'izay resaka tanàna Antananarivo izay hatrany tsika ato anatin'ity tapany farany fandarana ity vahintsika manaraka iresadresaka indrindra mikasika ny olana izay mianjady amin'ny ponina eny amin'iny faritra Anosy andrefana faharoa iny de tsy inona fa nyresaka fanotofana tany mampimenimenina ireo ponina eny amin'izany fokontany izany miarabanao Ramatoa Vero Ramaro Vahoaka inona marina ny zava-misy mikasika an'ity fanotofana tany any amin'ny fokontany izay misy anareo ity. Eny miarahaba anareo miravavy ny tenako tonga eto amin'ity plateau any MBST de miarahaba amin'ny technicienne de miarahaba antsika mpijery konko manaraka fandaharana sany lasa zao. Tena mitaraina tokoa zahay eto amin'ny ponina eo amin'ny fokontany Anosy andrefana faharoa betsaka ny dingana efa natao na za tenako zao arany satria de nandeha tao amin'ny fokontany satria za de porofoko mazava fa teo ny latsahan'ny tavoniko teo ny latsahan'ny tavon'ny ray aman-dreniko teo koa ny dadabeako nefa nisy fotoana ny mpanao gazety ny MBS efa tonga teny tamin'ny voalohany nijery misy tena fa tsy rariny tsony ny ataony eo amin'ny fokontany satria fanotorana tany eo ambonina biso de raha mba mangataka zany fampiresahana tamin'ny voalohany misy porofo zany manana porofo tamin'ny voalohany aloha de efa nampiantso ny tany amin'ny rano sy ny fidiovana tao amin'ny Bemasy de tonga nidina zareo ary misy sary azavaiko aminareo tsara mihitsy hoe misy sary nazahoanay sary io zavatra io fanotofana de efa nidina teny de efa natsahatra aloha de niato teo vetivety niakatra lasa indray nandeha tao amin'ny président amin'ny fokontany manazava manontany ahoana président fa tsy mety io fa lalana ivoahany rano any amin'ny asetroany ity zavatra ity tsy nanaiky ohatriny hoe tsisy resaka zany ianao olona fa samy manototsy ny azy natao ny taratasy tsy mety manao soni izy hoe mba hanao fitarainana zay andeha ambaratonga tsy mety manao soni ny président tsy mety samy manototsy ny azy izy nefa ny fari-piaina amin'ny ponina tsy mitovy de farany manarak'izay mbola lasa indray roa mbola nanao fitarainana ihany fampiresahana zany hoe mba asiana ny évacuation zany mba hivoahan'ny rano zay tsy manana felonana amin'le olona manao trano fa tokony mba misy ny fampiresahana fa tsisy ataoko hoe mialatsiny manao an'ity fitenenana ity hoe tsisy miaino io zahay fa tena fijaliana ny anay efa natonga taratasy hatrany amin'ny lapa efa tonga misy mihitsy ny ato manana porofo daholo zany fa niakatra ihany io tranony olona io tena tsy hitanay tsoa zany hoe aiza ny tany alehanay satria rano ray andro sy ndroandro io zao de eo ambaravaranay zay efa namoiavana satria tamin'ny herintaona ohatrin'izao zay zany nanomboka efa feny rano efa tsarovy tsara fa anankiroa nefa fianakavianay maty satria tafiditsy ny rano ny trano de maty ny kozinanay taoriana kely natongavany MBS tao herinandro taorianany iny angamba de maty le kozinanay satria sepitra le rano miara-matory amin'ny rano fananana tsy sa mandeha mitoma hoe andeha maentina eny Mahamasina ho zay ny atory eny ny aretina be da be teny raha nisy zazakely teny tanànanay maty teny le zaza de zay hoe olon-dehibe daholo ny tazaina de ahoana ho amin'izao vaninandro ny aretina be da be zao
ahoana ny andehananay avy eo indray netana kely ary eo anatin'ny tokantrano andeha angalaron'ny olona de tena tsisy mainso zay mahatonga anatonga eto amin'ity plateau ty mangataka ny tena hoe fitondram-pandrakana hoe jereo zahay fa tena mijaly amin'ny président Fokontany fa tsy misy miaino zahay fa ny ataondry zareo mpanambola ihany ny ataondry zareo fa io tanàna io de ambonin'ny biso ary azo aseho aminareo mihitsiny ty le fanotorana de ty efa misy sary eo aminareo atao anatin'ny arsivany NBS de ty ndray zao ny trano mitsangana eo ambonina biso ny trano io ivoahan-drano any amin'ny AC3 zay tena faran'izay fara fahoriana amin'izao tsy hitanay intsony zay atao Ia, mandinika an'le fanazavanao eo moa zany de efa nisy ny dingana nataonareo tany amin'ny Fokontany ianareo nandefa taratasy hatrany amin'ny lapa zany hoe teo anivon'ny commune urbaine Antananarivo nareo tsy nisy zany aloha fandraisana andraikitra hatreto matoa nihitatra hatrany amin'ny fanorenana mihitsy ireo tolona zay anaovanareo ny fitarainareo to anao manokana raha matovero inona mahatonga an'le tompon-tany tena hoe tsy mirarahanareo tsy miraraha le antsoavo ataonareo fa de tena miziriziry ary tsy manaiky raha tsy tody amin'ny tanjony hatramin'ny farany tak'izao. De eo mihitsy ny problème, eo mihitsy ny fanontaniana mipetraka hoe za aloha raha fijeriko anazy madame Lily Lafalalana de ny tena fijerevako hoe tsy misy plakina za aloha mijery tsy fantatro na ao amin'ny Fokontany ny tena manome lalana fa nisy aloha tao aloha président Fokontany nisy vice président maty ny président tao aloha mbola ao fa efa misy adjoint président vaovao ny solon'ilay any de ino nazahoanay taratasy na fahanay nanao taratasy nandeha tany amin'ny lapa nanao sy satria betsaka ny dingana nataoko fa tsisy manao sinio taratasy io tsisy manao sinio de ty vice président anankiray ty ihany mba nanao sinia nafako nandeha tany amin'ny lapa satria na ny any amin'ny zareo ambony raha tsy afaka mandray an'io hoe raha tsy misy sinia amin'ny président ty taratasy ty. De eo mihitsy mahavariana anay hoe aiza hoaiza zany le fitarainan'le vahoaka amin'le zavatra miatsa any ambany any amin'ny ohatrany hoe anay ambany tanàna zany. Loto tsisy tena loto raha nareo ngamba midina any de tena hoe mampalahelo ny tany secteur 3 zay ao Anosibe andrefana faharoa fa tena farafahoriana zay vahoaka ao tena farafahoriana. Mahoana président ty rano ty tsisy rano miakatra ozy izy fa midina ny rano zay ny avaliny anao de inona ary no ataonao amin'izany. Eto moa za zany tehiteny kely satria marina fa tonga tao anatin'ny plateau moa zany zao ny poniny ary tsika efa niteny namana lelira faralahy fa ny fandaharana de tena misokatra ho antsika rehetrarehetra indrindrindrindra ho an'ny olona tohan'ny Ramatovelo izay mitondra porofo mitondra ny rehetrarehetra ahafahany mitondra n'izany etaeta izany fa zavatra tiako tenena mampanotsy anatarana de zao hoe raha ohatra ka nisy ny fanotofana raha tao anatiny zao vanim-potoana hitatana ny be ny tanàna ankehitriny zao de tsara no miteny hoe efa nisy ane fampahafantarana fa tsy ekena ny fanotofana tany namana lelira faralahy tsy ekena intsony dikan'izany mampapetra-panontaniana raha toa ka mbola nisy ny fanotofana tany ao anatiny zao vanim-potoana hitatana ny be ny tanàna izao raha izay faharoa io ihany koa ny resaka fanotofana ihany aloha ndresahako na manototra tany aza ny olana anankiray nefa ny fotoana mantsy miteraka resabe de jerena au cas par cas raha tadidinao na manalira faralahy jerena au cas par cas satria misy ny tsy atahorana mihitsy hiteraka olana romoromo eny anivon'ny fiarahamonina ny anareo zao tena tranga anankiray toaka amin'ny tendany ny amin'ny hoe tena miteradoza ho an'ny fiarahamonina kanefa dia mbola tsy misy fandraisana andraikitra kanefa raha ny taratasy izay nentiny Ramatovelo eto aminay ato anaty fandarana dia misy accusé somatsara fa voarainy teo anivony fiadidina ny tanàna izany taratasy izay nalefa izany mampametra-panontaniana ho azy ny zavatra rehetrarehetra zany hoe hatraiza ilay finiavana tena andray andraikitra ho an'ny fiarovana ny mponina fa telo manarakarak'izay andeha ataontsika raha hoe nisy ilay fanotofana raha fanotofana mantsy mbola azo ataony manao deblé zany hoe raha nitotofa le olantery ara le izy de mbola afaka nandidy ny commune urbaine Antananarivo ny amin'ny fanesorana ny ranontany tao anatin'izany mbola tsy tara koa nefa n'izao satria raha mbola misy ihany koa ny fandikan-dalàna de azo ataony mamerina ny fandikan-dalàna manitsy an'izany fandikan-dalàna izany manarina ny zavatra tsy mety raha ohatra ka nisy ilay fanotofana ataontsika efa tsy manara-dalàna mbola nandeha ihany ilay resaka fanorenana mametraka fantaniana zany zao zay miravavy ato anatin'ny fandaharana hoe nahazo autorisation permis de construire ave zany olona manorina trano eny ambony buza izany zay ny teneniko be dehibe le fandikan-dalàna mitranga zany raha ho an'ny kahanareo manokana eny Anosibe andrefana faharoa
de manao ny antsoaviny am'zany hoe fahaiza ho aiza faharesana ndraikitra fiadidina ny tanàna satria misy ny lalàna tena misoratra lalàna mihitsy de misy lalàna etsy andanin'izay azoko inona maromarona fa ny code municipal d'hygiène na ny fitsipika fikolopasalamana fehezam-pitsipika fikolopasalamana na ny code municipal d'hygiène de misy mamaritra an'izany mihitsy ny amin'ny hoe manotitra tany amin'ny tsy ara-dalàna manina moa ty manorina trano tsy manara-dalàna tokony mahavoasazy mihitsy izany zavatra izany de nefa mahagaga zany fa hoe menimenina mponina tonga hatraty amin'ny fandaharany anay mpanolotsaina ty amin'ny MPS no nina noho ny tsy fisian'ny fandraisana andraikitra ataony eo anivon'ny mpitondra fanjakana maefa manomboka hatrany amin'ny foloam-pokotany ary eo no tsy piaka ihany koa na manalilira faralava eo le manahirana amin'ilay foloam-pokotany tendrena ny foloam-pokotany rehefa tendrena de tsy manana mialatsiny raha miteny anty lasa tsy manana azo ndamosina ho azy fa lasa hoe satria nianina miteny mpanambola de lasa zay no arahana fa tsy lasa ilay tena etaetam-bahoaka marina no arahana ohatra ny tranga misy eo ka eto zany de tena arahanay maso akaiky zay ngamba ny aloha ny azonay atao raha matovero arahanay maso akaiky ty raha itya mampirisika anareo ihany aloha amerina anao ny fampahafantarana indray satria tsy haiko na mety efa nampahafantatra an'ilay fanorenana ianareo eny anivon'ny fiadidina ny tanàna hoe efa misy fanorenana ihany koa akoatran'ilay fanotofana tokony atao ihany zay taratasy zay aloha tsika tonga de hiteny hoe tsy tonga de hiteny hoe tsy mandraindraikitra izy na tonga de anasoketazy fa ndeha atao hoe mety tsy fantany angamba satria le président mpokotany mety tsy nitatitra fa zay zany no torohevitra kely avy aty aminay hoe ataovy le taratasy fampahafantarana miainga amin'ireo sary eo aminareo reo de eto any amin'ny commune fampahafantarana an'izay hoe misy an'izao tranga izao atao aorian'ilay taratasy efa nalefanay taty fa misy fanotofana tsy ara-dalàna ankehitriny misy fanorenana tsy ara-dalàna ihany koa zay angambany inoko fa ampy ary nanampy be dehibe an'izay dingana tokony lalovanareo raha matovery zay torohevitra sy torolalana zay ianao moa teo nametraka fantaninany amin'ny hoe tsy hitanay tsony ny ale de izay aloha ny torolalana tsara homariana mantsy efa nisy ihany koa fotoana zay niovan'ny tompony andraikitra eo anivon'ny urbanisme ao amin'ny tanànan'Antananarivo ohatra tsy fantatsika mety tanatin'ny fotoam-piasan'ilay teo aloha ve ohatra ny nazony antony alalana tony sy ny sisa zany mila arahana akaiky ary marina ny tenin'ny Clémence Ararnina teo indraindray mety tsy tonga any amin'ilay dingana tokony hatongavany ilay tsara ho fantatra ilay information misy ny pitsopitsony madinika amin'ny précision rehetrarehetra de hoentony pirofo hoentony fanamariana ataovy ny taratasy manatona ny tompony andraikitra fa izay miravavy kosa mampanolo-tsaina de hoe mijery akaiky ary anaraka akaiky ny hotoy an'ty raharaha ty indray-mbava fotsiny alohan'ny tenenanao raha matovery de mitsakotsako ihany eo ampiresahana eo resako satria fa tena manaitra ny sain'ny tompony andraikitra mialanenina indray amin'ty resaka fanotorana tany ty ny antsoantso ny tabataba izay ny amin'ny faritra anankiray eny amin'iny partie atao ambanin'ny ankatso iny akaiky n'iny demi tonneau iny de ny teniny amin'ny hoe toerana tsy tokony hototofana mihitsy nisy nanototra teto amin'ny fandarana tamin'izay fotoan'izay Clémence Ararnirina tao aorian'ny fandarantsika de nahita fiarany teo anivon'ny commune tokoa nidina teny nandrara n'ilay fanotofana fa saingy tsy fantatro hoe sary mihetsika ve sa tena asa ny natao fa de amin'izao fotoana izao tsisy nanakana fa de mitoitsy aminay ilay fanotorana tany ary ny tena loza de izao nisy nanototra teo amin'ny toerana raha io de ny eo alohan'io izay tena tetezana mihitsy en béton de tena lasa mur lasa ataoko hoe inona re garde-fou an'ilay tetezana tambohan'olona vaovao mitsangana amin'izao fotoana izao de miresaka bus nareo teo fa tena zavatra kely fotsiny lalan-drano ambany manaitra ny tompony andraikitra na ny eo anivon'ny boriboritany faharoa ny eo anivon'ny commune fa raharaha be raha iandry ny vahoaka tena hoe ho feno ny kapoaka ny vahoaka voandray andraikitra ary amiko any lalàna tsy natao ho an'olona ray na roa fa natao ho an'ny rehetrarehetra ohatra ny fampiaranareo manao ny oetra io ianareo de voakasika daholo niza de mandeha koa ny lalàna de aza asiana hoe ianona ambony lalàna fa ianona ambany lalàna fa rehefa tsy mety ny fanotofana de tsy mety rehefa manelingelina ny canaux publics sy ny karazany rehetra aloha mitovy le fandraisana andraikitra fa le vahoaka madinika tsy manatsiny no izakan-tseranaina efa tafiditra ao anatin'ny vanim-potoana ny fahavaratra raha teo isika Madame Very sy Clémence Ararnirina. Tsy haiko mbola misy entinao anapina sa tianao amafisina ve akoatran'izay? Zany ny amafisiko de zay mba mangataka ny fitondram-panjakana mihitsy na ny ao anatin'ny commune indrindra mba hijery akaiky amin'ny camp misy anay fa tena amozana ain'olona le izy satria betsaka indray no zaza ho faty sanatsiany izany satria le izy de tena dobo ny eo amin'ny devant le trano de lasa de misy fivorenitra zareo lalana zany le
le ana betabe no ankizy tsy maintsy ho tafatropaka ao anatin'io zavatra io le izy zany tena zavatra tsisy lalan-drano mihitsy zany le izy tena tonga de nitapenany tanteraka mihitsy le voany le rano any makany amin'ny eo ambonin'ny bizo mihitsy zany tonga de nitapena totofany satria mantsy zao raha miresaka le fikolopasalafezabitsivika momba fikolopasalamana misy mihitsy ao hoe ianao raha mipetraka ty amin'ny ambany tanàna ohatra hoe misy avy any amboniny rano mikorina de ianao tsy maintsy manome apahatany andehanany ny rano ikorinana ny rano iny de ohatr'izany zany zao zany le rano tsy afaka mikorina tonga ny atran'olona ny fako etsy andaniny miavosa koa entin'ny rano koa de vangongy any ambaravarandro ramatovery atram'zay tao anatin'ny herintaona zany zao zay ny aina tao anatin'izany tsy ritsatsony io rano amin'ny tokotaninao io sy ny aniny io fa ny zordira vany zany mifatsatra de ao aminay tao io sekteranay io zany sektera 3 io de le logement 69 tena fijaliana zany mahazo an'ireo vahoaka ireo de reo izy manoso ny retsaretsa ao reo farany sisa ino moa zany tiako tenena fotsiny namana lelira fa la teny kely amin'ny mponina koa satria mba hoe fanabeazana ihany koa amin'ny hoe tsika rehetra zay manana an'ireny ataontsika hoe mieritreritra anao karazana fanorenana fa eto moa zany efa tsy voarara ny resaka fanotofana fa ny tiako tenena fanorenana moa zany tokony mijery mitsinjo ny fiarahamoniny misy lalàna voarara le fanotofana fa inina atao inina atao le fanotofana fa any amin'le fanorenana mihitsy indray tiako atongavana hoe rehefa mba manorina de mba mijery manahoana ny manodidina akaiky ny manahoana ny olona rehetrarehetra atao manodidina eto ranoko mikorina makaiza ahoana ny lalan'ny ranorana sy ny sisa zany tokony atao hoe tsy tokony ampianarina fa tena tokony fantatra ny tsirairay le fifampitsinjovana ao anatin'ny fiarahamonina satria tonga amin'izao olana izay mahazo andry zareo eny anivon'ny fokontany Nosy andrefana faharoa zao de mampalahelo ny tranga ohatran'izao hoe zavatra azo ny vahana na nandray andraikitra ny président pokotany na mba nitsinjo anareo ilay olona izay nanorina ohatra de mba afaka nisy ny fifampitsinjovana io koa tsy voatery ny totofana le tany fa afaka natao surpilotis ohatra farafaratsiny be de be ny mety zavatra azo natao tao anatin'izany tsy voatery ny totofana le tany fa mba mety nandanindany vola kely kokoa ianao fa le tsy fifampitsinjovana ohatran'izao lasa miteraka disadisa mpiarahamonina de manjary tery lasa olana be rehefa aveo eny anivony zany fiarahamonina izany fa de isaorany ianao mitondra ny etaeta amin'ny mponina rehetra ao anatin'ny ampahan'ny mponina moa zany ao anatin'ny fokontany Nosy andrefana faharoa tato anatin'ny fandaharana Saila zao antenantsika inotsika marimarina fa tonga ny potitsofiny ireo tompona andraikitra izany antsoantso nataon'ny mponina Ramatoavelo misolo tena azy eto mikasika an'izay resaka fanotofana tany sy fanorenana tsy ara-dalàna de atao hoe tsy ara-dalàna satria raha zany hoe manotitra manorina eo ambony bizo zany tena tsy ara-dalàna zany antenana fa de tonga ny potitsofiny ireo zany fa de araka ny teny namana lili teo hoarahanay akaiky ampahafantaranay hatrany ny dingana mikasika ny fivoarana ity raha ity tsindrim-peo kely fotsiny any amin'ny hoe rehefa nisy ny famolavolana ny lay hoe CMH de nabe resaka be le resaka hoe alika mivovo andoavana vola 10,000 ariary tena naitra ny sainy tompona andraikitra eo anivon'ny mpanatanteraka eo amin'ny commune urbaine Antananarivo hoe aina ny resaka eto zaza firy indray no andeha hoafoy tsy fidiny ary zay tena mampalahelo hoe sady efa tsy misy mifampiresahana amin'ity olona manao letrezana hoe zay le voambolana fampiasantsika amin'izao fanotofana sy fanorenana izao raha nisy ny fampiresahana taminareo izy mba niaran-dinika hoe ahoana ny atao mety afaka kokoa ny fandehandraraha fa ny tena mamparary ny aiko ao anatin'ilay izy de mieritreritra hoe sanatry ny vava ve de ain'olombelona firy indray no andeha hoafoy vokatry ny adalàna sy tombontsoa manokana n'olona anankiray ka raha sanatry ny tompona andraikitra eo anivon'ny commune no manome vahanany zany de mamono olona ange zany le tompona andraikitra ka atsipiny teny ampony mahalala misy saintsaina ary tsy resaka ny firony zany fa ny vahiny miaraka mipirofo mitoka amin'ny tenda ny tonga teto androany antenaina fa izy toyany izao raharaha zao efa lasa ny fotoana adiny 5:10 minitra teo eo tsika niaraka teto ankasitrahantsika efa nytenen'ny Clémence Rarinina teo ny vahiny ankasitrahana manokana namana faly eo amin'ny lafiny teknika ankasitrahana indrindra ianao any tokantrano naharitra ny jery ny fandaharantsika hatramin'ny farany de mihitsy manateny zay fa mbola eo netindray tsika ao anatin'ny fandaharana manaraka veloma tompoko